ny mamenatra namany Ismaely dia ny mandre fa ny mpandraraha vahiny indray no mandoa ny hetra ny ara-dalàna amin'ny fanjakana. Tsy tsapan'ireo mpandraraha malagasy ireo akory fa ny andravany Madagasikara no tanjo ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Faly ery ny GEM, ny SIM sy ny fivompama milaza fa manoana ny hetsika ataony hono Ramatoa Ale Bridi, filohan'ny Banque mondiale. Nilaza mantsy ty filohan'ny Banque mondiale ity fa mahantra ny 2,9 malagasy. La ny enatra mihitsy Ramatoa Ale Bridi miteniteny foana miala tsiny. Ary mitovy aminy koa ny masovo Frantsay François Goldblatt satria nandatsany malagasy koa ity masovo Frantsay ity tamin'ny kabariny tamin'ny 14 Jolay hoy izy. Ce cri veut aussi sonner comme un tocsin, compte tenu de la régression politique, démocratique, économique et sociale qui frappe, comme la Banque mondiale l'a encore démontré avec force il y a quelques semaines, l'immense majorité de la population malgache. Izy ireo namosaviny malagasy indray no miseho ho miantra sy mpanao soa. Marina, ekeko, fa miteraka fahantrana ny crise politique naharitra efataona, kanefa nanara-davahana fotsiny ny crise satria ny fanitsena ara-drafitra no tereny fianakaviam-be iraisam-pirenena natao nandritry ny taona maro no nampahosa ny toe-kareny Madagasikara amin'ny alalan'ny trosa manandevo. Mpanjana an-tany tahaka an'izany no loloavy ny mpandraraha malagasy an-tampony lohany mampalahelo. Ny politika fanjanahana faharoa ataon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ankoatran'le zarazaro anjakana dia ny tetikadiny dona. Efa no azaveko teto matetika izany ka tsy hivalamparako. Ny krizy lavareny dia dona, ny fandrangarangana sazy dia dona. Rehefa voadona ny sainao, ketraka ny fonao, miravoravo tanana ianao dia manao to rafotsy be verlona miandry fotsiny izay igadonany. Ny politika fanjanahana fahatelo dia ny jadon'andriana, amin'ny teny frantsay le fête du prince. Raha te andalina n'izany jadon'andriana izany ianao, pieno. Za dia mampirisika ianao amaky ny boky Le Prince nosoratany Machiavel. Tafiditra tamin'ny kabariny masovo français François Goldblatt ny resaka Machiavel. Oui. Disons-le haut et fort, ceux qui n'auront voulu voir dans les derniers développements de la relation bilatérale que la traduction d'une froide raison d'État arbitrée à Paris, ceux-là en seront pour leurs frais. Aveuglés par leur schéma réducteur, ils ont cru lire Machiavel, là où seuls les principes universels de justice, de promesse et d'espoir venaient de s'exprimer. Za eto namany Ismaely tsy manam-potoana anazavana ny bokyny Machiavel, Le Prince, ka famintinana no omeko anao pieno. Tahaka zao no voalaza sombotsombony ao amin'izany boky izany. Sady mora manadino ny vahoaka no mora miova hevitra noho izany tokony ampiasa hery ny mpitondra mba ino azy lalandava ny vahoaka. Raha mamabo firenena iray ny andrina, ireto avy ny zavatra tsy maintsy ataony raha hitazona an'izany firenena izany ho andevo mandrakizay izy. Vonoiny alohan'ny tamingana ny andrina nitondra tao mba tsy hisy solofo ilaza ho mpandimby azy any orina. Potehana ny rafitra ny fiarahamonina sy ny kolotsaina misy teo an-toerana mba tsy hisy olona hitsangana any orina hitarika vahoaka anao revolutionna hitaka fahafahana. Ny politika mpanjanahana faefatra ataon'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena eto dia ny fifanarahana atao any an-damosiny fahavalo. Ity politika ity dia spécialité manokany ny diplomatie frantsay, filazany azy moa alliance de revers. Izany dia fifanarahana ataon'ny frantsay amin'ny olona na firenena fahavalony fahavalony. Maro ny ohatra azo omena namany Ismaely fa ny fotoana moa tsy ampy ka ohatra iray malaza no omeko dia ny General de Gaulle nanao fifanarahana tamin'ny firaisana sovietika mba hanohitra ny anglisy sy ny amerikanina. Izany koa no mitranga eto Madagasikara izao. Izy telo mianaka
Ramatoa Ravalomanana, ny Filora Didier Tsiraka sy Andra Joel no fahavalon'ny frantsay tereny isintona ny filatsahany mba handresy azy ireo maka namana ao andamosiny izy telo mianaka ny frantsay mba andefona ivo azy telo mianaka. Dia ireo candidat ao amin'ny collectif des candidats na bande des 21 amin'ny mahalie de revers azy izy ireo ihany no nasainy François Goldblatt teny Ivandry tamin'ny 17 Jolay. Mikasika ny teny Ramitany Lamamara nanontaniana teo namany Ismaël hoe tsisy dikany Amerikanina sy ny Frantsay fa ny zavatra nitapahany Eziky ihany no zava-dehibe hoy izy tamin'ny 7 Jolay teny Ivatra. Angady tsy matapakahatra na i Paris mitaky ny fialan'ny candidat telo na i Washington manohana ny filatsahany. Ny fanapahan-kevitra ny resiny JKM ihany tany Addis Abeba no izy hoy Ramitany Lamamra. Mahagaga izany teniny zany. Izany Ramitany Lamamra zany tompoko de piasan'ny CPS fotsiny. Tsy filoham-pirenena ao Afrika akory, kanefa samy laza fa angady tsy mahatapakahatra na ny frantsay na ny amerikanina. Kanefa ny andro tokony tetibolan'ny Union Africaine tsy ny CPS akory, ny Union Africaine de avy amin'ireo firenendehibe. Raha ny latsakemboka omeny ireo firenena afrikanina mahantra mpikambana ao amin'ny Union Africaine no dinihana tsy afaka miasa ny Union Africaine satria i Libye tamin'ny andron'ny Kadhafi no mpanomeny ampaham-bola be indrindra ny asany Union Africaine. Raha maty Kadhafi, vola avy any ivelany no ivelomany Union Africaine. Ny andro tokony avy amin'ny Union Européenne, de ny sasany avy amin'ny Banque Mondiale, avy amin'ny Japon, avy amin'ny Inde, avy amin'ny Chine, avy amin'ny pays émergents sy ny sisa. Olona politika tompoko izany Ramitany Lamamra izany eo anatrehan'ny frantsay sy ny amerikanina kanefa te hiseho ho lehibe. De atsiarovako ihany ny Fable de La Fontaine nampianarina fahiny de ile saona nibotsina teo lehibe toy ny omby. Hoy ile saona tamin'ny omby: regardez bien ma sœur, est-ce assez, dites-moi? N'y suis-je point encore? Nenni. M'y voici donc, point du tout. M'y voilà, vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla, si bien qu'elle creva. Dikanteny, te hitovy amin'ny hombony ile saona, nibotsina, farany nipoaka.